tompoko dia ny alzay malefaka ary tsy maro toerana no mandrafitra ny toetrandron'ny etsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsara ihany koa ny mampiomana antsika ety am-piandohana fa ikisaka kely somary hiakandrefana ny rotsakorana amin'ny faran'ny herinandro io ary ho maina kosa ny andro amin'ny faran'ny herinandro hatrany ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara mahazo an'izay ny ety amin'ny faritra Analamanga aty. Dia izay ny amin'iny fa hiampita avy hatrany amin'ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny rapitsitsika ho amin'ny maraina dia hanorana tandrifindraona indray ny amin'ny faritra Nosy be sy Samborano iny mahazo an'ny faritra Hotomatsiatra sy Iorombe ary Anosy sy Androy. Hanorana malefaka kosa ny faritra Antalahy ary Andrahoana na Andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia saika hilatsaka ny oram-baratra saika manerana ny Madagasikara fa ho bebe kosa ny rotsakorana ny any amin'ny faritra Nosy be sy Samborano iny ny any amin'ny distrikan'ny Ambatomainty, Bongolava, ny ilany andrefan'ny Betafo midongy atsimo ary mahazo ny faritry Taolagnaro Raimanontolo iny. Mahakasika ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso indray dia izy fiakarany kely ny ambany indrindra izao dia 14 degré Celsius izay hitantsika any Avakinankaratra ary 13 degré Celsius any Ambatolampy any. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia 5 degré Celsius any Antsohihy ny aty amin'ny faritry ny Avoatany dia 14 degré Celsius ny amin'ny morontsiraka atsinanana sy andrefana dia manodidina ny 20 hatry amin'ny 13 degré Celsius. Hiampita ranomasina ianao dia indro ary ny atolotra anao indray ny toetrandro amin'ny toerana vitsivitsy izay tokony ho fantatritsika. Hibalika ny masoandro any amin'ny faritry Johannesburg sy Nairobi, hifandimby ny raona sy masoandro ny faritry Bangkok, Paris, Milan sy Seychelles. Hanorana tandrifindraona kosa ny Maurice, Comores sy La Réunion. Ho amin'ny rapitso maraina dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 7 minitra ny masoandro ary lentika amin'ny 9 ora mahery 2 minitra ny hariva. Dia izay no azonao rosoantsika indray ho amin'ny vaovaon'ny toetrandro amin'ny fiteny malagasy mametraka ny mandrapitafa vetivety tompo lahy sy tompo vavy.